Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao, ny famindram-ponao sy talana ho anay zanaky ny fifoasana. Ny alalan'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy, ilay fanorenana azo antoka ny fiainanay. Sotranao zahay satria noentinao eto Ankaramalaza indray amin'ny isakeo taona ity, iay ny teninao, hianatra ny teninao mba ho fampiorenana ny sinoanay ianao. Mamela ny helokay mamindrafo aminay fampanoty zay Jesosy. Hianatra ny teninao zahay, andinika ny teninao, mangahataka ny fananao masina, anazava ny teninao, fa sy takatry ny saina maha-olombelona mpanota ny evidalina finosy ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ravana, saotra an'Andriamanitsika fa nahazo ity isakeo taona ity indray, ary dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, tonga soa eto amin'ity toby lehibe Ankaramalaza ity, ary tsy hoe tonga soa ihany fa tonga eto koa hiaino hianatra ny tenin'Andriamanitra. Sambatra isika fa tonga eto Ankaramalaza, tena sambatra isika fa tonga eto Ankaramalaza. Mety misy ny teny hoe anga Ankaramalaza ny lanitra, izay aloha sy haiko, fa zaho tonga eto masiaro sambatra, masiaro faly, ary izay no hiarabako ansika sy ilazako amintsika hoe sambatra ny tonga eto Ankaramalaza. Dia ao koa mba sy hisy zavatra anakona, isakana, ny fiaindraisasika, izany fahasambarana avy amin'ny Jesosy, tovozina amin'ny alalan'ny teniny eto amin'ity toby lehibe Ankaramalaza ity. Hianatra soratra masina isika amin'ity maraina ity, ka ny Korintianina voalohany toko 7, andininy voalohany azanina amin'ny andininy 7:10 no tenin'Andriamanitra izay ianaratsika eto, ary izany dia nomena lohateny hoe Jesosy Kristy no fanorenana. Jesosy Kristy no fanorenana. Ovakitsika izay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7, andininy voalohany azanina amin'ny andininy 7:10. Korintianina voalohany toko 7, andininy voalohany azanina amin'ny andininy 7:10. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary izao ry rahalahy, tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka ny amin'izay mbola nofo, dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy ventin-kanina, satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza, fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo, ka mandeha araka ny fanaony olona, fa hoy ny anankiray, izaho any Paoly, ary ny anankiray kosa, izaho any Apolosy. Moa sy olona ihany va ianareo? Ko inona moa Apolosy? Ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izay hahatonga anareo ho mpino ireo, dia samy araka nino nomeny Tompo azy avy. Izaho namboly, Apolosy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsinitsinina izay mamboly na izay mandena,
fa Andriamanitra izay mampitombo no izy, ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy andray izay valitiany avy araka ny fisasarany izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano harafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenahy, tahaka ny fanaon'ny mpitamarika mahay no nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa sy izay natao dia Jesosy Kristy. Raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny hafo izany andro zany, ka dia ho zahan-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny eo amboniny, dia handray valibitizy. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona, dia ho fatiantoko izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia ho simbahan'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany. Amen. Jesosy Kristy no fanorenana. Io no lohevitra namintinana izao fampianarana izay anjarantsika izao. Fanefa dia ny voalaza amin'ny andininy faraika ambin'ny folo amin'ity toko fahatelo ity, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa sy izay natao dia Jesosy Kristy. Ny Korintianina voalohany toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fito ambin'ny folo izay ianarantsika eto, dia ao anatin'ny fizarana lehibe anankiray ao amin'ity epistily ity, dia ny toko voalohany andininy fahafolo ka hatramin'ny toko fahaenina andininy faraika amby roapolo. Io dia ny valitenin'ny Paoly manoloana ireo olana goavana izay niseho tao amin'ity fiangonana tao Korinto ity, araka ny tatitra voarainy tamin'ny ankohonan'ny Kloa. Dia ny fananaran'ny Paoly ny amin'izany olana goavana izany no hita ao amin'ny toko voalohany andininy fahafolo ka hatramin'ny toko fahaenina andininy faraika amby roapolo. Fa ny toko fahafito sy ny manaraka dia ny famalian'ny Paoly ny fanontanian'ireo kristianina tao Korinto fa izay. Ao anatin'io fananaran'ny Paoly ny fiangonana tao Korinto no ny olana izay nitranga ao amin'io, no misy ny fizarana kely anankiray koa, dia ny toko voalohany andininy fahafolo ka hatramin'ny toko faefatra andininy raika amby roapolo. Ity dia fananaran'ny Paoly ny fiangonana tao Korinto no ny fifampiandaniana tao amin'izany fiangonana zany, izay nahatonga fizitokotokoana tao aminy. Ny toko voalohany andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faraika amby telopolo no maneho zany endriky ny fizitokotokoana tao amin'izany fiangonana izany, ary
ao anatin'io koa no anazavan'i Paoly ny amin'ny fahendren'Andriamanitra mitaha amin'ny fahendreny izao tontolo zao, fa ny fahadalan'Andriamanitra zao i Paoly dia hendry noho ny olona. Ny toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahenina ambin'ny folo no hanazavany Paoly fa ny azo fizalian'i Kristy izay filazany sara toriny no hery sy fahendren'Andriamanitra hamonjena ny mpanota ary ny fanahin'Andriamanitra. Ny Korintiana voalohany toko faharoa andininy voalohany enina ambin'ny folo no anazavan'i Paoly ny azo fizalian'i Kristy izay filazany sara toriny ary izany no hery sy fahendren'Andriamanitra hamonjena ny mpanota ary ny fanahin'Andriamanitra no mampahafantatra ny olona izany. Ny toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fito ambin'ny folo izay ianarantsika eto dia fampianaran'ny Paoly ny maizy azy ny fiangonana sy ny fanompoana ao anatiny. Andriamanitra no nanorina ny fiangonana eo ambonin'ny fanorenana mafy izay nataony dia ny azo fizalian'i Kristy. Eo amin'izany fanorenana izany no anorenana ny finoana sy ny anjara fanompoan'ny mino tsirairay avy. Io no asongadina amin'ity Korintiana voalohany toko fahatelo andininy voalohany fito ambin'ny folo izay ianarantsika ity, ka toy izao ny endrika hanazavatsika azy. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra dia hilazana ny amin'ny hoe fiangonana tao Korinto, fiangonana araka ny nofy ihany. Ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo no antsian'ny Paoly ny hevi-diso rehetra tao Korinto momba ny fiangonana sy ireo anjara fanompoana ao anatiny. Ka ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahasivy dia voalazao ny amin'ny hoe Paoly sy Apolosy mpamboly sy mpandena. Ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo Jesosy Kristy ny fanorenana, ary ny andininy fahenina ambin'ny folo fito ambin'ny folo tempolin'Andriamanitra ny tenany mino. Oraisika ny hevitra voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra ilazana ny amin'ny hoe fiangonana tao Korinto, fiangonana araka ny nofo ihany. Toy ny fanazavana eo amin'ny toko faharoa ny toko fahatelo, fa voalaza ao amin'ny toko faharoa andininy roa ambin'ny folo enina ambin'ny folo, toko faharoa andininy roa ambin'ny folo enina ambin'ny folo, ny mahaizy azy ny fiangonana dia ny fandehanana araka ny fanahy. Io no mahaizy azy ny fiangonana, ny fandehanana araka ny fanahy. Fa eo amin'ny toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra dia manazava Paoly fa niala tamin'izany mahaizy azy zany ny fiangonana tao Korinto, fa tsy nandeha araka ny fanahy izy, fa nandeha araka ny nofo. Ny filozofia, ny fahalalana izany no heverina ho lalam-pamonjena noho ny azo fizalian'i Kristy. Hoy Paoly, araka ny nofo zany. Alazain'i Paoly amin'ny andininy voalohany amin'ny toko fahatelo anjaratsika eto aza fa Paoly tenany raha ny toriteny tao Korinto dia hoy izy, sy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy aho, fa
tahaka amin'izay mbola nofo. Io lazainy Paoly amin'ny andininy voalohany. Ny antony ny fiangonana zay nitoriany teny dia olona araka nofo. Tsy nahazo ny teny tahaka ny amin'izay araka ny fanahy aho i Paoly, na dia tokony teny izany, fa tahaka ny amin'izay mbola nofo. Misy voambolana Grika zay hilazan'ny Paoly ny tenany hoe mbola araka ny nofo. Eto mialasiny raha miteny ity, fa misy antony manokana hilazana azy, dia ny hoe sarkinois. Arabaky teny io voambolana io dia adika sotra hoe vita nofo. Ka ny natiora maha-olombelona no ambara am'izany. Ampitahina an'izay voalaza amin'ny Hebreo 7:40. Raha mamaky ny andininy 7 amin'ny Korintianina 1:2 sika, Korintianina 1:2-7, dia voalazan'ny Paoly ao fa raha tonga tao Korinto izy, dia hoy Paoly, hazo ny fahalemena sy ny fahataorana ary ny fangovitana be. Tahaka izay mahazo anao koa eto ambony pôlipitra ety. Indrindra moa fa tapatapaky ny zio dia azo ny fangovitana ako. Azo ny fangovitana ako. Ny fanahy no nampaheran'ny Paoly tamin'izany. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly 2:20 sika. Ny fanahy no nampaheran'ny Paoly, mitenena ihany. Ary zany koa nampaherana eto, tenena ihany. Dia miteny ako. Fa raha milaza kosa ny fiangonana tao Korinto Paoly hoe araka ny nofo, eo amin'ny andininy 7 misy azy, dia ity voambolana Grika anankiray ty koa nampiasainy, sarkikois ho izy. Anankiray any Paoly sarkinois, fa gnany fiangonana sarkikois. Mialasina raha miteny zany fa nisy fahasamihafana lehibe moa ao amin'io teny voambolana anankiroa io. Ity indray dia ilazana ny fiainana amin'ny ota, asosie amin'ny nofo mihitsy. Zay no voambolana ilazana azy. Ka miaina ao anatin'ny ota, ny fahalemena maro samihafa. Voalazan'ny Paoly reo Galatiana 5:7-20 io. Fa raha mamaky gn'asan'ny nofo ao sika, dia voalazan'ny Paoly ho niaina ny fiangonana tao Korinto zany. Zany hoe sy natanjaka ara-pinoana ny fiangonana tao Korinto, fa nandeha sy niaina amin'ny nofo ota. Mbola zaza tsy matotra ara-pinoana sy ara-panahy, ka mora lava amin'ny ota sy ny fampianaran-diso maro samihafa. Vokatry zay nanjaka ny fialonana, ny fifampiandaniana, ny fanaindraindrana fiaviana, firazanana, fahaizana sy fahalalana. Raha avaky isika ny Korintianina 1:7-20 dia voaresaky ny Paoly ao, hevery ny fiansonanareo, fa sy firy n'olo-kendry, ny olona mahery, ny avoraza. Naka tahaka ny fanaon'ny mpandahateny sy ireo filozofa Grika, ny aina tao anatin'ny fifampiandaniana, samy miseho mahay eo ny fiangonana sy mpitoroteny tao Korinto. Ka ireo mpitoroteny maro samihafa tokony nampandroso azy, dia niteraka fizarazarana
tondroin'ny Paoly manokana eto ny amin'ny mpanaradia azy sy ny mpanaradia any Apolosy. Zao nolazain'ny Paoly raha manonona an'io, olona hiany anareo, olona hiany. Raha hadika lalana hoe ny olona hiany, de zao ny heviny, olona poakaty. Amin'ny fomba fiteny hafa, olona faible, satria tsy manana ny fanahin'Andriamanitra. Lazain'ny Paoly fa ronono nomeny azy fa tsy venty-kanina. Voalaza ry amin'ny Hebreo 5:4 fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra miteny fahamarinana, satria mbola zazaboto, fa ho an'izay efa lehibe ny venty-kanina dia ho an'izay manana saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny rasy. Hebreo 5:4. Fa izao nataon'ny Paoly raha tonga tao Korito izy, voalaza amin'ny 2:2. Korintianina 2:2. Fa ninia tsy nahafantatra zavatra hafa taminareo aho hafa sy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliany. Sy naneho fahaiza mandahateny be toy ny nataon'ireo filozofa Grika Paoly raha nitoroteny tao Korito, fa ny teniko sy ny toroteniko izy dia sy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy iorenana ny finoanareo amin'ny fahendren'olona fa amin'ny herin'Andriamanitra. Io ny voalaza amin'ny 4:5 Korintianina 1:2. Zao ravana, nanimba ny fiainan'ny fiangonana tao Korito ny fandehanana araka ny nofo. Nanimba io ka nananaran'ny Paoly mafy azy hibebaka ka handeha araka ny fanahy. Asy ny tany Korinto ihany, fa na isika koa aza, isika zanaky ny fifoazana, dia anarina amin'izao tenin'Andriamanitra zao mba sy handeha araka ny nofo, fa tena manimba ny fiainam-pifoazana izany. Manimba ny fiainam-pifoazana izany. Tsy resaka zavatra be dehibe eto sika fa misy handehana ny fiangonana sy ny fifoazana amin'io araka ny nofo io. Fa ny fifoazana dia asan'ny fanahy masina, asan'ny fanahin'Andriamanitra zany, koa andeha araka ny fanahy isika. Hoy Paoly, mandehana araka ny fanahy, tsy atanteraka filan'ny nofo ianareo. Galatiana 5:9. Fa ianareo, hoy Paoly, sy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Io no tapany voalohany. Tapany faharoa resasika 5:5 ka hatramin'ny 7:10, fanitsihana ny fiheverana momba ny fiangonana sy ireo anjara fanompoana ao anatiny. Dia raisika ny 5:5 sy ka hatramin'ny 7. Ilazana ny amin'ny hoe Paoly sy Apolosy mpamboly sy mpandena. Voalazan'ny Paoly amin'ny 5:7 fa sahan'Andriamanitra ny fiangonana, fa sy an'ny Paoly na an'ny Apolosy, sahan'Andriamanitra. Mampianatra fanetrentena lehibe ho fanoherana ny fiheverantena ho zavatra, miteraka firerehana ho an'ny mpitoroteny sy ny mpampianatra samihafa tao Korito, sy miteraka fideraderana sy fiandaniana foana ataon'ny mpiainy Paoly amin'ny hilazany hoe inona moa Apolosy ary inona Paoly. Fa
amin'izay maizy azy ireo sy ny asany dia tsinitsiny izy manoloana an'Andriamanitra tompo ny asa sy tompo ny saha. Tsy Paoly na Apôlosy ninona, tsy tompotompoina izy fa mpanompo diakona hiana. No hoe mpanompo diakona dia olona eo ambany tongotra Jesosy sy ny fahefany zany no heviny. Olona eo ambany tongotra Jesosy sy ny fahefany ka manaiky izay ampandehanany sy izay ampanaoviny ary izay anirahany ary sy anao afa-sy izany irery ihany. Ny antom-pisian'ny mpanompon'Andriamanitra dia ho fiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ampibebaka ny mpanota hinoany an'i Jesosy ary ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'izany finoana izany. Zao na 2:9-10. Maka ohatra momba ny asa famboliana Paoly raha miresaka ny fitoriana ny filazantsara tao Korinto izy. Paoly no ny asa ny tany na makilay zany. Paoly no namboly ny voa fitoria-teny, fa Apôlosy kosa no nanondraka na nandena. Fa Andriamanitra no mampitsiry sy mampitombo ny voly nambolena. Ho an'izay mpamboly dia mahalala fa asa sarotra izany fambolena izany. Asa sarotra io. Mila fahaiza manao sy faharetana ny asa fambolena tahaka ny asa rehetra koa. Toy izany koa ny mpandena, ny mpanondraka voninkazo sy ny mpanondraka ny voly ambolena. Sy resaka ny amin'ny fambolena tamin'ny Korinto sika noho ny fotoana. Lazain'ny Paoly eto anefany fa tsinitsinina ny mpamboly mijanona hatreo amin'ny fandasahana ny voa ao anatin'ny tany ary miandry ampinoana sy ampaharetana ny fotoana ampitsiry izany voa izany no azony atao. Sy manana hely sy fahefana ary fahaiza manao mampisimoka sy mampisy tao sy ravina ny voana fafiny izy. Asan'Andriamanitra madiodio zany. Toy izany koa ny mpandena na ny mpanondraka tsy manana hely sy fahefana na fahaiza manao mampitombo, manamaiso ary mampahvokatra ny voly tondrahany izy. Asan'Andriamanitra irery ihany zany. Ary raha mampitaha ny fisanganany tena maty Paoly mampianatra zany amin'ny 2:10 Korintiana voalohany dia mandray ohatra amin'ny hoe voly alasaka ao anatin'ny tany io. Toy ny fisangana maty, ny fisirian'ny voa avy ao. Noho zany, ireo sy fahaizana sy ny fetra hananan'ny mpamboly sy ny mpandena amin'ny famafazana sy ny fikarakarana ny voa ireo no ilazana ny mahatsinitsina azy, fa sy midika koa ireo hoe sy fanazana na sy fanomezana hasina azy zany. Eo amin'ny fitoriana filazantsara ry havana dia ambara fa asan'Andriamanitra madiodio amin'ny alalan'ny fanahy masina no mahatonga ny tenin'Andriamanitra toriana hahavokatra sy ampitombo ary ampaharitra finoana amin'ny fiainan'ny olona izay hitoriana ny teny. Ny fanahy masina no mandresy lahatra ny mpanota hibebaka ka iny ny teny izay toriana. Asan'ny fanahy masina zany. Ary zany ny tsy maintsy hananany mpitoriteny toetra mendrika ny filazany tsara, mba sy ho avy amiko sy ho avy amin'ny mpitoriteny ny sakana gn'asan'ny fanahy masina ka sy andraisan'ny olona ny tenin'Andriamanitra sy sy avokarany. Mila mitandrina ny amin'izany ny mpitoriteny. Paoly sy Apôlosy mpamboly sy mpandena hoy Paoly
iray ihany zany hoy izy, mifameno sy mifampiankina ny anjara asany izy rolahy, ka ny fitiavana no mampiray azy mba hahatratra ny tanjona dia ny ampandroso ny fiangonana. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra Paoly sy Apolosy sy ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ao amin'ny fiangonana, raha mbola mitory ny filazany tsara marina dia ny azo fizalian'i Kristy izy, ka sy azo ampifaninana ary sy mpifaninana sy mpifahavalo. Hoy Paoly amin'ny 2:4-5, fakisika 2:4-5 ny anaran'i Jesosy. Ary izany zavatra izany raha lahy nataoko ho teny ilaza ahy sy Apolosy noho ny aminareo mba hianaranareo aminay ny sy hiohatra noho ny voasoratra, mba sy hisy hireharehanareo hankalaza ny anankiray fa hanevateva ny anankiray kosa. Iray ihany Paoly sy Apolosy samy mpanompon'Andriamanitra, raha mbola mitory gn'azo fizalian'i Kristy ho famonjena. Na dia zany dia misy ny fahasamihafany andraikitra, misy ny fahasamihafany andraikitra, mety misy koa ny fahasamihafany ny fomba fitoria-teny, kanefa tsy misy ambony sy ambany zany. Alazain'ny Paoly aza fa samy andray ny valim-pitia avy amin'Andriamanitra izy ireo. Raha tsapany fiangonana gn'asarobidiny izy ireo, raha tsapany fiangonana tao Korito gn'asarobidiny izy ireo, dia tsy niteraka fifampiandaniana tao aminy zany. Ary raha tsapany fiangonana sy hainy fiangonana ny mametraka azy ireo amin'ny toerany avy, mpamboly sy mpandena, dia ho nandroso ny fiangonana, ho nandroso ny fiangonana. Fa indraindray tsy hain'ny fiangonana mametraka azy, tsy hain'ny fiangonana mametraka azy. Ary ny mpitory-teny koa Paoly sy Apolosy, zay no voambolana, Paoly sy Apolosy dia tokony hitandrona ary hamantatra ny tenany sy ny andraikitra napetraky Jesosy aminy, mba sy ho avy amin'ny Paoly sy Apolosy mpamboly sy mpandena no hitondra fikorotanana ao amin'ny fiangonana, mba sy ho avy amin'ny Paoly sy Apolosy mpamboly sy mpandena no hitondra fivilian-dalana ho an'ny fiangonana, fa ampiorina tsara amin'ny finoana an' Jesosy zay fototra, ary ampanjaka ny fifankatiavana ny firaisam-po tanteraka. Anjara ny mpitory-teny tsirairay avy no anetry tena ka hiteny hoe inona mo aho Jesosy io. 10 Jesosy Kristy no fanorenana. Ohatra faharoa no raisin'ny Paoly ny mahakasika ny fanorena-trano, construction zany. Jesosy Kristy voaomy tamin'ny fizaliany no fototra sy fanorenana mafy sy azo antoka nataon'Andriamanitra azahoan'ny olona famonjena sy fiainana avy aminy, fa sy misy famonjena amin'ny hafa, ary sy misy anarana hafa ambany lanitra azahoan'ny olona famonjena afa-tsy ny anarany Jesosy. Hoy ny asan'ny apôstôly 4:2-10. Fa sy misy fanorenana hafa, ary sy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy say natao, dia Jesosy Kristy voaombo tamin'ny hazo fizaliana. Fa ankoatry zany, na ho iza
na ho inona dia ambara mazava eto fa sambo ka ary sy azo anto ka ahavonjy mihitsy. Jesosy Kristy no fototra iorenan'ny fiangonana. Ny fototra no miantoka ny fahatanjahana sy ny faharetan'ny trano ary miazona azy sy rodana. Jesosy ny fehizoro indrindra hoy ny Efesiana 2:2. Mampasiaro ny teny voasoratra ao amin'ny Isaia 2:2 zany. Isaia 2:2. Manao hoe menaran'i Jesosy: indry zao efa nametraka vato ao ziony, dia vato voaza toetra, vato sara zay fehizoro voaorina ho fanorenana mafy, ka sy mba ho taitra izay mino. Asan'Andriamanitra madiodio amin'ny alalan'i Jesosy no nanao ny fanorenana, ary ny amin'ny Jesosy, ny personan'i Jesosy sy gn'azo fizaliany, izany ny fanorenana tokana namorenan'Andriamanitra ny fiangonana. Koa raha nanorina ny fiangonana tao Korinto Paoly, dia nolazay ny vatsiherina fahaizana fa araka ny fahasoavan'Andriamanitra ny menazy zany hoe Andriamanitra ny tompo marika amin'ny asa natao. Hita koa izany amin'ny Hebreo 2:1 sy ny Petera 2:2-4. Paoly kosa dia mpitamarika arsitekta, mpitamarika mahay sy endry, manatanteraka ny asa. Ampitahina an'izay voalaza amin'ny Exodus 5:30 zany, sy ny Exodus 4:30. Sy nanao fanorenana hafa i Paoly raha nanorina ny fiangonana tao Korinto, fa teo amin'ilay fanorenana nataon'Andriamanitra dia Jesosy Kristy sy gn'azo fizaliany teo no nanorenan'ny Paoly ny fiangonana. Ary lesona ho ansika zanaky ny fifoazany zany. Paoly sy ny rehareha raha nanorina ny fiangonana tao Korinto, isika koa raha irain'Andriamanitra anorina fiangonana, irain'Andriamanitra anorina toby, aoka sy hirehareha. Fomba hianatra tahaka ny Paoly koa sika araka ny fahasoavan'Andriamanitra. Indraindray moa dia misy mirehareha, iaho nanorina an'ity, misy zany ananty, misy zany menara tahaka ny Paoly izay manana toetra tahaka an'izany, sy anao. Ny azo fizalian'i Jesosy no fototra sy azo ovana, sy azo soloina, sy azo ampina, fa kosa azo antoka sy mafy, tsy mirodana, fa maharitra mandrakizay. Eo amin'izany ny iorenan'ny fiangonana, iorenan'ny tobo koa, izany mbola mampaharitra nakaramalaza, izany mbola mampaharitra nakaramalaza. Teo namorenan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny mpanompo vaviny mama, tamin'izany fanorenana izany. Ka na dia misy aza ireo zava-sarotra lalovasika, misy zany, misy ny zava-sarotra lalovasika maharitra ny fiangonana, maharitra ny toby, maharitra ny karamalaza, ary aharitra mandram-piaviny Jesosy zany. Satria eo ambonin'io fanorenana io nanorenan'i Jesosy azy. Eo amin'izany fototra azo antoka izany no andrafetan'ny mpitory filazany tsara ny construction na ny fitoriana filazany tsara zay ataony. Hoy Paoly, mila mitandrina, mandinika, mamakafaka, mandalina tsara hoe inona mo ity arafitriko ity.
ny rindrina sy ny zavatra hafa momba ny trano moa zany. Fa hoy Paoly misy mandrafitra volamena, volafosy, vato tsara eo ambon'ilay fanorenana. Fa misy mandrafitra hazo bozaka mololo. Sy resaka ny rafitry ny trano tany Korintsika fa kely ny fotoana. Fa teanazava amin'ny fomba sotra kosa ny hoe ny rafitra volamena sy volafosy ary vatosoa neka ohatra ilazan'ny Paoly ny fitoriateny sy ny fanompoana ao amin'ny fiangonana mampisy vidiny sy lanjany ary sy anondro afa-sy ny antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny asa fizaliana eo amin'ny fiainana andavanandro. Toriteny sy fampianarana ary fanompoana iainana ka miteraka finoana velona maharitra hatramin'ny farany, mamoa voatsara, anehoana fitiavana sy asa tsara, fiaina pahamasinana ho an'izay mitory sy ho an'izay miaina. Fa ny mandrafitra bozaka sy mololo kosa dia ireo zay mitory fahendreny zao tontolo zao, teny marevaka sy mahataona ary matetika ny zavatry ny tany hany, ary tena misy mandagna fizalian'i Jesosy mihitsy aza. Amin'izany ny rafitra hazo sy bozaka ary mololo dia tsy miseho amin'ny fampianaran-diso ihany izy aloha zay, fa miseho koa amin'ny sy fisian'ny vokatra ara-pinoana sy ara-piainana toy ny fitiavana, asa tsara, fahamarinana, fahamasinana, faharetana eo amin'ny mpitory sy eo amin'ny aina. Hainareo gn'afo mololo mirehetra vetivety eo, maninona? Taona nanokanana azy ho mpiandry sitany nombanina ny agnaya. Tamin'ny fanokanana nafana isan'andro mijova volombelona eto, avy ny taona sita koa ho avy ny andro. Hoy Paoly ny andro fisarana io voalaza re Malakita 7:7 zany, zay isaran'Andriamanitra ny zavatra takona rehetra ataony olona, ny construction ataosika. Izany dia tahaka ny afo mandevona. Ka ny volamena, ny volafosy raha dorana amin'ny afo vao maika mamiratra. Fa ny bozaka, ny mololo levona. Asa finoana manao akory ty finoansika zanakakaramalaza ty. Fa mafy an'izao fizahatoetra mahazo asika sao. Azao aza mieritreritra hoe matoa mbola misahy tonga ty akaramalaza amin'izao fahasarotan'izao volamena, kanefa aoko asirere amin'izany loatra. Zao lazain'ny Paoly an'izay mitory teny marevaka. Fa izy fahafambaraka senatra tokoa ny raha nasangana ny zavatra nasangana levona, afabaraka tanteraka, asy vitany hoe fahafambaraka le izy, fa tena maty antoka tanteraka. Lany andro anao, lany fotoana anao, lany vola mikarena anao. Ny piesy vidina amin'ny automobile megnatia moa sy lalasoa ohatrinona. Kay bozaka sy mololo. Zao lazain'ny Paoly ho vonjena ihany
fa misy finoana kely ihany zany ovonjana ihany fa toy ny fisarihana olona avy agnaty afo saika tena saika fampitandremana antsika mpanompon'Andriamanitra sy ny mpitory filazany tsara rehetra ny fampianaran'ny Paoly eto mba hitory marina sy madio ny tenin'Andriamanitra ka hanondro ny fizalian'i Jesosy lalam-pamonjena tokana sy azo antoka asianao fampianarana hafahafa ary hitondra tena marina sy madio eo anatrehan'Andriamanitra toy izany koa isika fiangonana mba ho toy ny volamena sy ny volafosy ary vato tsara fa sy bozaka sy milolo ny finoantsika karakaraky ny zahana toetra azy mivoamaika mirapiratany ka mpaharitra azy hatramin'ny farany andovana ny fiainana mandrakizay ny tapany farany no iresantsika 17 tempolin'Andriamanitra ny tenany mino entitra ny filazan'ny Paoly ny hoe sy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo miverina impolo ato amin'ny epistily voalohany ny soratan'ny Paoly ny voambolana na fomba fiteny hoe sy fantatrareo miverina impolo zany mba hanehoany fampieritrretana lalina sy fandinian-tena lalina ho an'ny fiangonana tempolin'Andriamanitra ny tenany mino hoy Paoly voalaza koa ao amin'ny Korinthiana 2:9-10 sy ny Efesiana 2:2-20 ao anatin'izany ny fiangonana amin'ny mahatenany Kristy azy sika zao zany ary ao anatin'izany koa ny kristianina tsy irairay avy koa tahaka ny nonenan'Andriamanitra tao amin'ny tempoly hatrany amin'ny testamenta taloha no onenan'Andriamanitra koa ao amin'ny fiangonana ao amin'ny toby eto an-karamalaza Jesosy amin'ny alalan'ny teny izay asan'ny fanahy masina ary ao anatin'ny fontsika tsy irairay avy monina ao anatin'ny fontsika amin'ny alalan'ny fanahy masina Andriamanitra biray telo hoy ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:20 araka izany dia masina ny fiangonana amin'izany mahatempoly azy zany masina izy ary masina koa ny tena ny mino tsy irairay avy satria atokan'Andriamanitra ho fonenany amin'ny alalan'ny fanahy sy hafa misaraka amin'izany fahamasinany zany ny fahadiovana tsy misy loto na faharatsiana ary sy hafa misaraka amin'izany ny maha toerana hivavahana hiderana hanomezana voninahitra sy hanompoana han'Andriamanitra ny fiangonana ny toby sy ny tenany mino sy irairay avy koa mampasiahy ny voalaza ary amin'ny Ezekela 3:7 zany fa lazain'ny Jehova araky gn'afatra nampitondrainy Ezekela fa izay fa amin'izao kosa ho izy dia aoka hariana lavitra ny zangazangana sy ny sampy ny mpanjakana ka dia honao mandrakizay aho Ezekela 3:7 iaran'ny fisarana maivay avy amin'Andriamanitra izay manimba ny tempolin'Andriamanitra na izany amin'ny alalan'ny fampianaran-diso fanimbana ny fiangonana zany na amin'ny alalan'ny fanakorontanana na amin'ny alalan'ny fandotoana ny toby sy ny fiangonana eny amin'ny alalan'ny fanimbana ny tenansika azy amin'ny filalaovan-dratsy ny fiainana amin'ny ota sy ny faharatsiana ny fahalotona maro samihafa eto amin'izao tontolo izao iaran'ny fanimbana avy amin'Andriamanitra izay manimba ny tempolin'Andriamanitra ny fanimbana tao azy
isinina fa ny fanesorana azy so isan'ny fiombonan'olona masina intsony alohaky ny vavako ity Jesosy. Ary eny ny Apokalipsy 7:9 ary ny tena loza indrindra dia ny fanariana azy any amin'ny helo. Famarana ny ravana. Jesosy Kristy no fanorenana. Fampiorenana tsara ny finoansika zanaky ny fifoazana, ny finoan'ny zanaka ankaramalaza, ny finoan'ny fiangonana. Any Jesosy voaombo teo amin'ny hazo fizaliana hevitry zany teny zany. Feno 20 taona izao ny toby lehibe ankaramalaza. Raha sika mahita sy miaina nefa fa na dia mandalo vanim-potoana sarotra fisedrana mahamay aza na ny fiainan'ny toby akapeny na ny fiainansika tsirairay avy. Eny sy ny toby lehibe ankaramalaza ihany fa ny fiangonana koa. Izao Jesosy ny fanorenana. Zao ny teny mama. Raha asan'ny olona hoy izy natao eto ankaramalaza dia ho rava io. Fa raha asan'Andriamanitra kosa dia haritra. Io ny teny. Jesosy Kristy ny fanorenana. Fandravana ny efa vitan'Andriamanitra izay mitady fanorenana hafa zay natao dia Jesosy Kristy. Ary tokony tandrana ny mino ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'izay narafiny. Fa matoa maharitra karamalaza, maharitra amin'ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra io izy. Sy ireo toby rehetra, eny ny fiangonana koa, dia volamena, volafosy, vatosoa narafitra ireo ray aman-drenitsika ireo. Tahaka ny Paoly. Inona ny ho arafitrao? Inona ny ho arafitriko amin'izany fanorenana zany? Mila miorina tsara amin'ny fototritsika, ary mila manangana vatosoa, volamena, volafosy, tahaka ny ray aman-drenitsika koa. Ka tsy andeha araka ny nofo tahaka ny nataon'ny tany Korito zanaky ny fifoazana sy ny fiangonana, lavina sy toerina ary ialana sy bebahana, ny fifampiandaniana, ny fialonana, ny fanavakavahana, ny fisarahana, na amin'ny endrik'inona na amin'ny endrik'inona, sy mampanjary zany. Fa iray, ary ahorina amin'ny fanorenana iray, dia Jesosy Kristy, ny finoana sy ny fanompoasika. Masina ny fiangonana, masina ny toby, masina ny tenansika, tempolin'Andriamanitra zany, satria moninao Andriamanitra. No zany, tsy azo sombana, tsy azo korotanina, tsy azo lotoina amin'ny fahotana sy ny faharasiana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Aoka hibebaka izay miaina amin'izany. Fa tokana ho an'i Jesosy irery ihany, hanomezana voninahitra azy, hanompoantsika azy irery ihany, ny tenantsika, mandra-pahitantsika ny fiainana amin'izay. Jesosy Kristy no fanorenana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay azo tamin'ny taloha indrindra, ary ho azo mandrakizay. Amen. Vavaksika. Misaotra Jesosy fa tanteraka ity fampianarana faharoa ity. Tsy te handrafitra bozaka sy milolo eto aho, fa iriko mba ho volamena sy ho volafosy vato tsara ny narafitra teto. Na dia nandalo fizahan-toetra amin'ny fahatapatapahany tiro, dia tsy ahafoana ny fiorenanay aminao zany. Ary angatahako ny fananao
mba sy sakana ny teninao sy hovarain'ny olony zany fa tena hovarainy tokoa fa ianao irehany ny fanorenana azo antoka Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Now,
sa